Onotrany arahaba tompoko mahakasika ilay fiforonana rivodoza roa amin'ny faritra masina misy atsika. Ny voalohany amin'ny ranomasimbe indiana dia ny tombohery ka voasokajy ho tempête tropicale modérée ary ny salotra ny anarana ho garance. Tsy ho resantsika lava be ny mahakasika azy io fa izotra mianatsimo atsinanana izy izany hoe mantana any amin'ny nosy-Rahavavy, La Réunion sy Maurice, izany hoe hiezaka nalavitra atsika izy zany ato anatin'ny andro vitsivitsy. Ny sariako ny sainao dia ilay fiforonana rivodoza ao amin'ny lakandran'ny Mozambique, izany hoe tamin'ny 3 ora tolakandro teo izy dia ny manodidina ny 570 kilometatra andrefana somary avaratra andrefan'ny Toliara no misy ny fohibeny. Mitondra rivotra 510 kilometatra isan'ora izy ary arahana tafiotra 570 kilometatra isan'ora. Mizotra mianatsimo somary atsimo atsinanana izy amin'ny hafainganam-pandeha 5 kilometatra isan'ora. Manambana Madagasikara zany ity rivodoza ity ano any amin'ny faraparan'ny herinandro any. Raraka ny vinavina moa dia tombanana hitombo ery hatrany izy ka ahina ny ivadian'ho rivodoza atao anatin'ny 420 ora manaraka. Raha feno moa fepetra dia hisalotra ny anarana onde ity vandro ratsy miforona ao amin'ny lakandran'ny Mozambika ity. Manoloan'izay indrindra dia entanina mimponina amin'ireto toerana ireto iomana amin'ny fiatrehana ny rivodoza ka ampiatra ny filazana fanairana miloko maitso ho an'ny faritra Androy, ny distriktan'ny Toliara voalohany sy faharoa, Ampani, Amboasary Atsimo ary Taolagnaro. Betsakilan'izay ihany koa dia hiamafy ny tsikony talio ka amevana ny oram-baratra any amin'ny faritra avaratra andrefana sy afovoany andrefana. Arak'izany dia misy ny fampitandremana mahakasika ny mety ho fahabetsahn-drotsakorana mety ananky eo amin'ny 50 hatramin'ny 90 milimetatra ny tandrotsakorana ao anatin'ny 420 ora. Fampitandremana miloko mena manakery ho amin'ny 9 hatramin'ny alakamisy ho avy izao ho an'ny distriktan'ny Manja, Morombe, Beruru, atorak'izay ihany koa any Ankazoabo sy Sakara. Fampitandremana miloko maitso amin'izay mety ho fahabetsahn-drotsakorana izay ihany koa manakery manomboka amin'ny alakamisy ho avy izao ho an'ny faritra avaratra andrefana sy afovoany andrefana, izany hoe any amin'ny faritry Boeny, Melaky, Menabe, Bongolava ary ny ilany andrefany ny faritry Betsiboka. Entanina mimponina amin'ireo toerana nahazo fampitandremana ireo mba hiomana amin'izay mety ho fahabetsahan'ny rotsakorana izay. Manoloana ny fahabetsahan-drotsakorana ihany koa dia misy ny filazana fahamailona amin'ny mety ho fiakaran'ny renirano. Mahazo fampitandremana miloko mavo amin'izay mety ho fiakaran'ny renirano izay ao Tsiribina zao ny distrikta Belo sur Tsiribina sy Miandrovazo. Ho an'ny Morondava kosa dia ao amin'ny distrikta Morondava sy Mahabo. Ho an'ny reniranon'ny Mangoky dia ao amin'ny distriktan'ny Morombe, Manongory ao amin'ny distrikta Vavatenina sy Fianarivou Atsinanana, Soamiana ao amin'ny distriktan'ny Soaniranivongo, Tainambalana ao amin'ny distriktan'ny Maroantsetra. Fampitandremana miloko maitso amin'izay mety ho fiakaran'ny renirano izay ihany koa ao amin'ny distriktan'ny Toliara, izany hoe ao amin'ny reniranon'ny Fierenana, Tongobory ao amin'ny distriktan'ny Betoky Atsimo ary Linta ao amin'ny distriktan'ny Ampani. Entanina ny mponina manamorona ireo toerana ireo mba ho mailo amin'izay mety ho fiakaran'ny renirano izay. Entanina foana ihany koa mba anaraka tsakany sandava ny toromarika omeny manam-pahefana ny fotony isoroana ny loza amin'ny édition. Raha ny firafitry ny toetrany androntsika ao anatin'ny 3 andro avy dia hiezaka nalavitra atsika ity rivodoza garance ity, izany hoe anamaina kokoa ny toetry ny andro any amin'ny faritra afovoany atsinanana sy avaratra atsinanana iny. Ny fisian'ity fiforonana rivodoza atao amin'ny lakandran'ny Mozambika ity no amaritra ny toetry ny androntsika ao anatin'ny 3 andro avy. Saika ivangony kokoa any amin'iny faritra atsimo sy ny ilany andrefan'iny ny oram-pahavaratra. Iverina ihany koa ny oram-baratra any amin'ny faritra avaratra andrefana. Ny faritra sasany eto amin'ny afovoantany dia mety mbola ahitana oram-baratra ihany indrindra amin'ny fiafaran'ny tolakandro na ny alina. Amin'ny vinany toetry ny andro ho amin'ny rahampitso maraina raha jerena amin'ny Antsipriany dia mety mbola azo orana tandrifindraona ihany ny voamaraina ny any amin'ny morontsiraka ny faritra Nalanjorofo, Atsinanana, Vatovavy, Fitofinany, Atsimo Atsinanana, torak'izay ihany koa ny any Manja sy ny morontsiraka ny faritra Atsimo andrefana. Ny faritra hafa moa dia andrahona na andrahona
mitsitokotoko. Raha ny tolakandro kosa indray dia maina aloha ny andro any amin'iny faritra avaratra sy avaratra atsinanana iny, andrahona mety arahana orana tandrifindrahona ihany koa ny any amin'ny faritra Diana, Sofia, Boeny, Betsiboka, Analamanga, ny tapany atsimo ny faritra loatra mangoro ary miazo an'ny vatovavy sy fitofinany. Ny faritra hafa moa dia iaina ao anaty oram-baratra avokoa, mety anatombo kokoa ny rotsakorana any amin'ny morontsiraka voany andrefana sy atsimo andrefana iny. Raha mahakasika ny maripana indray manodidina eo amin'ny 12 hatramin'ny 24 degré ho an'ny afovoantany, 13 hatramin'ny 13 degré morontsiraka atsinanana ary 13 hatramin'ny 15 degré kosa ho an'ny ilany andrefana. Somary midina kely ny maripana ambony indrindra any amin'ny morontsiraka voany andrefana iny, tafidiny amin'ny 20 degré. Tazantsika amin'izao fa tafakatra 17 degré maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Sofia sy Betsiboka. Amin'nyvinany toetry ny andro ny alakamisy kosa indray dia ny fisian'ilay fikorotanana ao amin'ny lakan-dranon'ny Mozambika no hamaritra ny toetry ny androntsika, izany hoe saika mivangony kokoa any amin'iny faritra atsimo sy atsimo andrefana iny aloha ny orana. Ny faritra hafa kosa dia saika mety mbola azo orana tandrifindrahona, mety arahankotroka ihany. Any amin'ny faritra avaratra sy avaratra atsinanana no tombanana ho maina ny andro amin'ny ankapobeny. Ny maripana tsy dia misy fiovana misongadina fa eo amin'ny 17 hatramin'ny 20 degré zao ho an'ny afovoantany, 13 hatramin'ny 13 degré morontsiraka atsinanana ary 13 hatramin'ny 12 degré ho an'ny ilany andrefana. Ananika 13 na 17 degré eo foana maripana ambony indrindra any amin'ny faritra avaratra andrefany Madagasikara. Vinany toetry ny andro ny zomary no maranantsika sady dia saika miamaina ny andro any amin'ny morontsiraka voany atsinanana sy avaratra atsinanana. Amin'ny faritra hafa indrindra faritra avaratra andrefana sy ny ilany andrefana ary ny faritra atsimo dia miandrandra orana tandrifindrahona, mety arahankotroka avokoa. Raha ny vinavina moa dia efa manakaiky atsika ary manakorotana ny toetry ny andro any amin'ny faritra atsimo any ilay fiforonana rivo-doza ao amin'ny lakan-dranon'ny Mozambika. Ho an'ny afovoantany moa dia andrahona na anjombony, mety arahana orana malefaka somary miatoato. Raha ny maripana indray dia manodidina eo amin'ny 17 hatramin'ny 17 degré ho an'ny afovoantany, 14 hatramin'ny 13 degré morontsiraka atsinanana ary 13 hatramin'ny 15 degré kosa ho an'ny morontsiraka andrefana. Tafakatra 13 degré maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Betsiboka sy Sofia. Dia izay indray vinany toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao manaraka indray veloma tompoko.